Ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andininy faha raiky amby telopolo indray no jerentsika anio. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andininy faha raiky amby telopolo ahitsika tsara hoe minoan Jesosy Tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe rehefa mino mandray an Jesosy ve ny olona anankiray dia voavonjy avy hatrany ihany koa ny fianakaviany ny zanany na ny vady aman-janany na ny ray tapo aminy na ny olona rehetra ao an-tranony rehefa misy anankiray mandray an Jesosy Kristy ary le vonjeny eto inona ny tena heviny makany an-danitra ve dia manana fiainana mandrakizay sa inona dia izay no jerentsika amin'ity ka ny jerentsika azy tahaka ny mahazatra dia raisintsika eo amin'ny tontolo manodidina misy azy ity asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo ity. Tany Filipy i Paoly sy Silasy no nampidiry napoja zany no ny olona izay very fananana tamin'ilay tovovavy izay ndroahany Paoly ilay fanahy maloto tao aminy dia voalaza eto hoe nidinina tranomaizina izy mirahalahy dia nibolokiana mafy tamin'ny boloky azo ny tongony zany dia tao aponja izy nandritry ny alina manontolo fa rehefa mamatona alina dia nivavaka sy nira fiderany Paoly sy Silasy eny ny mpiara-migadra rehetrarehetra ny hira fiderana nataony zareo dia tamin'izay nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka dia niozongozona avokoa ny fonja iray manontolo dia ny voa daholy ny varavaran'ny fonja rehetrarehetra ny faha daholy ny fatoran'izy rehetrarehetra rehefa nahitan'izany le mpiandry tranomaizina dia nanatsoaka ny sabany ary saika hamono tena satria neverina zany fa efa nandositra avokoa le gadra rehetra tao aponja naninona moa izy ny saika hamono tena mazava ho azy fa matahotra izany hoe tsy nahavita ny asany satria nitsoaka avokoa ny gadra rehetra izay nambenany nefa ny asany dia mpiandry tranomaizina ny asany dia tao anatin'izay nefa Paoly no niantso mafy hoe aza mamono tena fa ato ihany izay dia lasa izy nakajiro aingana ilay mpiandry foja zany dia niakohaka teo amin'ny Paoly sy Silasy ary teo izy nametraka ny fanontaniana hoe tompoko inona no mety ataoko mba ho vonjena dia eto ny mila azontsika zany ny fanontaniana ty mpiandry fonja ty hoe inona ny dikan'ilay hoe inona no mety ataoko mba ho vonjena dia mazava ho azy fa namaika azy satria izy vao avy saika hamono tena dia tsy mieritreritra ny mandrakizay izy aloha fa ny mamaika azy dia ny amin'ny vady aman-janany ny atonga azy tsy ho voaroaka ny atonga azy ho afaka amin'io olana io ny atonga azy ho afaka amin'io situation io zay aloha no namaika nyity mpiandry fonja ity ary mifanaraka tsara amin'izay ihany koa ny valitenin'ny Paoly sy Silasy zany hoe dia hoy izy roalahy mino an Jesosy Tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao zany hoe mbola tsy fitoriana ny filazantsara akory nataon'izy mirahalahy teto fa mbola voafampidirany resaka fotsiny fa malina ny fanontaniana sy ny etaeta sy ny zavatra filan'ity lehilahy mpiandry fonja ity ny filan'ilay lehilahy mpiandry fonja dia ny atonga anazy ho afaka amin'io olana io afaka amin'io situation io ny atonga anazy tsy ho voaroaka amin'ny asany tsy ho bedin'ny lehibe sy ny mpampiasa azy zay ny olany ary zay ny valiany Paoly sy Silasy hoe rehefa matoky an Jesosy Kristy ianao dia ainy ny karakara sy miahy ny vady aman-janaka ao voafampidirana fitoriana ny filazantsara izany ity ary ny andininy faharoa amby telopolo ny mila hitantsika tsara hoe ary izy roalahy nitory ny tenin'ny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony vita ny fampidirany resaka izay izy roalahy zay vao nitory filazantsara tamin'ity lehilahy mpiandry fonja ity ary tsy tamin'ny rery fa tamin'ny olona rehetra tao an-trano ny ao an-trano moa zany tamin'izao fotoana zany dia eo ny vady aman-janaka fa eo ihany koa ny mpanompo sy ny mpiasa rehetra izay ao an-trano dia niaraka teo avokoa ny aino ny filazantsara rehefa nahare ny tenin'ny tompo izay nitorian'izy roalahy ireto
fianakaviana reto de nandray azy rolao izy tam'izany ora amin'ny alina zany de nanasany fery tamindry zareo le avy kapohana anazy zany ary natao batisa tam'izay izy mba amin'ny izay azy rehetra any hoe izay nino rehetra tao amin'ny fianakavian'ilay mpiandro foja zany dia natao batisa avokoa. Manina moa ny tenena hoe izay nino rehetra ny 530 de milaza azy tsara hoe ary rehefa nentiny niakatra ao an-trano izy roalahy de norosony anina teo anoloany de nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-trano satria efa nino an'Andriamanitra. Teto izy zany voanino voalohany de teto izy rehefa nino no natao batisa izay rehetra nino an'Andriamanitra. Indikan'izany ny famonjena zany de ho an'izay rehetra mino fa ny fitantanana sy ny fomban'ny tompo kosa raha matoky azy ianao de ho hitanao fa mitantana anao foana izy ary rehefa mitantana ny ray mpianakaviana izy mazava ho azy fa ny vady aman-janaka koa de misitraka an'izay fitantanan'ny tompo sy fomban'ny tompo zay satria rehefa tsy voaroaka amin'ny asany ray mpianakaviana eto ohatra dia velona ny vady aman-janany. Zay zany ilay famonjena eto misy ny atao hoe famonjena de misy ny atao hoe famonjena. Misy ny famonjena rehefa mino manaiky ny filazantsara ianao mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy fiainanao ianao dia manana ny fiainana mandrakizay izay mino. Fa rehefa mino kosa ianao ka matoky sy miantehatra amin'ilay Jesosy tompo dia misitraka ilay fitantanan'Andriamanitra sy fomban'Andriamanitra ny fiainanao na ny vady aman-janakao na de tsy mino ary reo. Zay le famonjena karazany faharoa. Ary fantatsika tsara ny ao amin'ny Jaona 4:9-12 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy ho anana fiainana mandrakizay. Ary toy izany ihany koa lazay ny 9:30 amin'ny Jaona 4:3 ihany hoe izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Izay mino ny zanaka mino an' Jesosy Kristy zany manana fiainana mandrakizay fa izay tsy mino ny zanaka de tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Tsy hanana fiainana mandrakizay tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra mihitsy ny olona izay tsy mino na iza na havan'izy izy na havan'izy. Ary manapirofo tsara n'izay hoe tsy miankina amin'ny fihavanana na fifandraisana amin'ny hafa ny famonjena fa miankina amin'ny finoana ihany de ny Jaona 2:12 sy 13. Ny 12 haitsika tsara fa ny 13 matetika adinontsika de zao ny zavatra lazainy hoe fa izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de izay mino ny anarany de izy zany de reo zay tsy nateraky ny ra zany hoe tsy miankina amin'ny hoe ray raha amin'ny anina na ray raha amin'ny anina satria dadabe anay de pastera ny dadanay de mivavaka be ihany de za koa zany satria ray raha am'ireo de tonga de zany de zanak'Andriamanitra. Tsy tompo zafikelyn'Andriamanitra angamba ianao am'izay kanefa Andriamanitra tsy manan-javokely fa izay mino ihany fa tsisy hoe iray raha iray fiaviana iray firenena amin'ny anina ka de tokony ho zanak'Andriamanitra koa satria izy zanak'Andriamanitra. Tsy misy an'izany. Reo zay tsy nateraky ny ra na ny sitrapony nofo zany hoe mahazanak'Andriamanitra koa zany raha tena izy de tsy miankina amiko satria tsy nisy olona afaka ny safidy hoe ianona ny ray aman-dreniko de am'izao no teraka de ariany teraka tsisy fa rehefa ateraky ny ray aman-dreny ianao ray aman-dreninao ianao de zanany zany ianao de tahaka izany koa eto tsy miankina amin'ny sitrapon'ilay olona de ozy hoe ireo zay tsy nateraky ny rana ny sitrapony nofo na ny sitrapon'ny olona any tsy miankina amin'ny mpitory filazantsara amiko koa zany mahavoavonjena ny mahazanak'Andriamanitra fa rehefa nateraka Andriamanitra de zanak'Andriamanitra satria mino ny anarany. Izay mino ny anarany ihany no lasa zanak'Andriamanitra
fa tsy izay zanaky ny zanak'Andriamanitra akory. Ka izay no mahatonga antsika hoe misy ny famonjena de misy ny atao hoe famonjena. Ny famonjena maha zanak'Andriamanitra dia zay mino ihany no manana an'izany fiainana mandrakizay zany. Fa ny famonjena vokatra izay kosa ny fomban'Andriamanitra, fitantanan'Andriamanitra dia misy fetraikany amin'ny fianakaviany izay manana famonjena. Anisan'izany ny mety hoe atonga an'ireo afaka arefy ilazantsara kokoa satria misy olona mpinoray ao an-trano dia mahatonga azy ireo afaka andrefy ilazantsara de ino ihany koa rehefa avy eo zay izy vao voavonjy, zay mino ihany no hovonjena.